Amintsika rehetra ny fahasoavana mampiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Alahady natokana hitrotrona mibavaka ny sekoly FJKM Masiniasa Fanabeazana Tanterahana eo anivon'ny sekoly Jesosy Kristy eto Madagasikara ity anio ity. Nefa koa alahady Pentekosta. Noho izany dia miarabantsika rehetra nahatratra an'izany Pentekosta izany. Ny fanompoam-pavahana tanterahantsika dia ny fanompoam-pavahana liturgia miendriny fahatelo. Andesika ravana iaraka hitsangana iredona ny hira faneva ny sekoly FJKM ianareo no fahazavana. Idera sy anome voninahitra ary isotra an'Andriamanitra. Iarahantsika mamaky ny Salamo 7:20, ny andininy 4 hatramin'ny 7. Salamo 7:20, ny andininy 4 hatramin'ny 7. Hoarahan'ny hira fa raika amin'ny 700 zany tsy mipetraka sika raha tsy vita ny vavaka. Salamo 7:20, andininy 4 hatramin'ny 7. Arahan'ny hira fa raika amin'ny 700 ao amin'ny firany FFPM ary tsy mipetraka sika raha tsy vita ny vavaka. Hamaky ny Salamo amin'ny anaran'ny tompontsika manao hoe: miobio an'i Jehova ny tany rehetra, velominy ioboka mihiraha. Mankalazany Jehova amin'ny lokanga, dia amin'ny lokanga sy ny feo fihirana, amin'ny trompetra sy ny fitsofana ny anjomavy, ka miobio anatrehan'i Jehova mpanjaka. Aoka hirondroana ny ranomasina sy izay rehetra ao aminy, izao rehetra izao sy ny mponina ao aminy. Aoka hitehan-tanana ny riaka, aoka hiara-mioby amin'ny kono tendrombohitra. Eo anatrehan'i Jehova fa avy tsara ny tany izy, hitsara izao rehetra izao amin'ny fahamarinana izy, ary ny firenena amin'ny fahitsina. Amen.
misaotra midera makalaza ny anaranao zay Andriamanitra fa Andriamanitra tsy toy ianao tompon'ny fahefana ny danitra sy ety an-tany ndreto izahay manome voninahitra anao mitsaoka anao satria ianao no Andriamanitra mpahary anay ianao no mitantana ny fiainanay ary ianao le Andriamanitra tonga nofo tao amin'i Jesosy Kristy niara-nonina taminay fa ianao koa le Andriamanitra manatrika anay ankehitriny manabe anay ankehitriny amin'ny alalan'ny fanahinao masina Tompo manome voninahitra anao anatin'ny fiombonana zay ka ankasitrao zay rehetra ataonay ho voninahitra ny anaranao dia miombona aminao miombona hatrany zay Andriamanitra amin'ny fanomezam-boninahitra anao na amin'ny fihetsika na amin'ny fiteny na amin'ny hira izay rehetra ataonay Tompo dia ataonay amin'ny fanetretenananina kanefa kosa aoka ny voninahitrao no isandratra dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy nanaovanay izany vavaka izany amen. Petraka isika riavo iroso afakalazana ny tenin'Andriamanitra isika ny hira 5:7 no ataotsika dia hitsangana avy hatrany ny mpanompon'Andriamanitra hitarika atsika amin'ny 10 minitra ho an'ny ankizy sy ny tanora hira 5:7 Tsangana ny ankizy sy ny tanora rehetra sika mpampianatra amin'ny tontolo sekoly alady hivavaka isika misaotra anao zay Tompo manana anjara manokana izay amin'ny zava-tsoa voarakitra amin'ny teninao ny fananao masina ny tari-dalananay ampianatra anay fa tompon'ny hery sy ny fahefana tokoa ianao ny anaran'i Jesosy Kristy novanay zany vavaka izany amen. Mipetraka ianareo re havana tononona aminareo ny fiadanan'ny Tompo ampahateny amin'ny perikôpa ambolovakitsika rehefa avy eo no andraisantsika izao afatra ho an'ny ankizy sy ny tanora izao Ezekiela bokin'ny Ezekiela toko 7:30 dia ny andininy 7:30 no raisitsika fakika eo amin'ny anaran'ny Tompo zany dia ho fantany fa izaho Jehova no andriamaniny amin'ny ampandehanako azy ho babo any amin'ny firenena sy amin'ny anangonoako azy ho any amin'ny taniny zao zany le zavatra rakizy tanora misy fotoana zany eo amin'ny fiainan'ny vahoakan'Andriamanitra eo amin'ny fiainan'ny mpanompon'Andriamanitra eto zao zanik'izay dia hoe lasa babo izy mety noho ny amin'ny ataony mety noho ny ataon'ny hafa zay fa tsy manina hoe lasa babo izy rehefa lasa babo zany moa zany dia hoe ohatrany hoe vo zany resy anaty zany dia ampijalin'ny firenena matanjaka noenao zany fa noho ny amin'ny fahefan'Andriamanitra satria zany mantsy no hevitritsika noho ny amin'ny fahefan'Andriamanitra hain'Andriamanitra ny mampody azy indray any amin'ny taniny mamerina azy indray any amin'ny fahafahana mamerina azy indray eo amin'ny tontolo izay misy azy eo amin'ny fiainantsika indraindray misy toe-javatra amin'ny fijerytsika amin'ny olombelontsika dia hoe fahavoaza tradoza fa hain'Andriamanitra noho ny amin'ny fahefany mamadika an'iny indray rehefa avy eo ho zavatsoa eo amin'ny fiainanao tao amin'ny tanàna kely anankiray ny rakizy dia nisy ankohonana fianakaviana kely anankiray atao hoe sahirakirana ny any mba nananany dia soavaly anankiray
fa tena karakarainy tsara i soavaly io a dia tsara tarehibe le soavaly io zany manampinampy azy a amin'ny asa fivelomana. dia hoy ny lehilahy anankiray izay mpanambola tao an-tanàna, ao fa hovidiko i soavalinao io. Kondo izy menakavy dia ahoana zany dia tsika le io mba namatsika io mba namatsika mba tsy amidinay tompoko le soavaly. Na ohatrina ane na ohatrina dia vidiko io e tsy amidinay tompoko eny ary. Afaka herinandro taoriana izay jerena tao amin'le toerana nisy an'le soavaly tsy tao ntsony le soavaly. Dozy ny olona zany mantsy rehefa miavonavona loatra efa hoe vidiny efa vola be tokony nanaovan-javatra very ny soavaly. Dozy ny olona zany hoe vo zany nareo menakavy malisansa mihitsy nareo reto fa afaka izy menakavy kely zao moa zava-misy tomboka dia tahoana fa iainana le izy. Herinandro taorianan'izay inona zavatra nitranga nivelona le soavaly teo ary nitondra soavaly dibe dibe niaraka taminy tsy omby mihitsy ny fahatra gaga ndray ny olona hamba mahavariny zany babony sansa ndray zany nareo ty nieritreretina hoe vody zao ndray ohatra ny mahavobe. Dia soavaly di moa zany zao reo a dia tsy maintsy mbola folanga ny soavaly di reny dia lasa zany le zanany namolaka kanjo rehefa namolaka an'le soavaly niakatra amin'le soavaly nazery an'le soavaly tapaka ndray tary amin'ny tongony tary. Dia ahoanandreo izy ny olona vo ray reto teo mba nahazo fahasoany zao ndray vo tapatongotra ndray le zaza mba manampy azy teo. Dia ahoanandray teny zay ny zava-misy dia ahoany herinandro taorianan'izay tonga avy any ny miaramilan'ny mpanjaka avy any an-tanan-dehibe raikitra ny ady any an-tanan-dehibe antsona daholo ny tanora rehetrarehetra dia hiady milahatra daholo nareo milahatra daholo mba nilahatra teo koa le tapatongotra ianao tsy izy tsy afaka miady anao fa mijanony ery misisiny ery. Ahoanandreo sy nykay mandreny rehetra nahazo fahasoavanareo iny zao ny zanakay lasa any amin'ny ady any tsy fantatry iny na maratra na maty na ahoana fa ny anareo na tapatongotra za dia mba eo aminareo aloha ny zanakareo eo natrehanareo ny zanakareo. Zany zany ny riavana no milaza hoe io Andriamanitra io avahantsika io a manana ny fahefana rehetra io ka amin'izay iveriny olona hoe fahavoazanao tradozy hoe ain'Andriamanitra indray mamadika an'iny a ho fitahiana ho fahasoavana ho anao. Dia mahaiza mahatoky an'Andriamanitra mandrakariva amin'ny fotoana rehetra riavana. Amen. Mialohan'ny hitsangana ny mpolompon'Andriamanitra hitarika atsika amin'ny vavaka sy hamaky ny soratra masina dia andeha hiraintsika ny hira fa 50 andeha ny voalohany sy ny faharo. vavaky tsika riavana
ry Andriamanitra ray zanaka fandramasonao dera makalaza misotranao izay fa tonga amin'ny fotoana mamy indrindra dia niandrinesana ny teninao fanilony tombotray sy fanazavana ny lalanay ny teninao raha hamaky izany soratra masina zany izahay dia mangataka ny fananao masina lay mpanalalana mpanazava mpanolo-tsaina mpananatra hitaridalana anay ao anatin'izany ary ny mpanomponao izay tonga ny afatra dia ianao ny hanindry ny lelany ka tsisy voalaza fa tsy ny sitraponao izay mpieno tompo dia tsy mpieno mpanadino fa mpieno bakatoa ny teninao ato amponay no iraketanay ny teninao mba tsy anotanay ny anaranao Jesosy no angatana izany amen. Amaky sy ny teny soratra masina isitsika zany dia hitanareo ny Ezekela toko fasivy amby telopolo manomboka amin'ny andininy fadimy amby roapolo ka hatramin'ny andininy fasivy amby roapolo. Ezekela toko fasivy amby telopolo manomboka amin'ny andininy fadimy amby roapolo ka hatramin'ny andininy fasivy amby roapolo. Ny teny rehetra dia vakina amin'ny anaran'ny Tompo. Koa izao no lazain'i Jehovah Tompo, ankehitriny dia ampidiko avy amin'ny fahababoana Jakoba ary amin'ny rako fony taranak'Israely rehetra ary iseho sarom-piaro noho ny amin'ny anarako masina aho dia mba hatsiaro ny fahamenarany sy ny fahadisoany rehetra izay nandosoany tampo izy rehefa mandro fahizay ao amin'ny taniny ka tsy misy manaitaitra azy rehefa ampidiko avy any amin'ny firenena izy ary angoloko avy any amin'ny taniny fahavalony ary iseho masina eo masony jentilisa aho amin'ny ataoko amin'ny reny dia ho fantany fa izao Jehovah no Andriamaniny amin'ny ampandehanako azy ho baba any amin'ny firenena sy amin'ny anangonako azy ho any amin'ny taniny ka tsy hisy afoko any izy na dia iray akory azy ary tsy afeniko amin'ny tsony ny tavako fa ahitiko ao amin'ny taranak'Israely ny fanahiko hoy Jehovah Tompo. Hotohizana ny famakiana ny teny soratra masina arak'izay hitantsika ao amin'ny filazantsara ny soratan'i Jaona toko fadimy amby folo ny andiny fahaenina amby roapolo ka hatramin'ny fahafito amby roapolo. Jaona toko fadimy amby folo ny andiny fahaenina amby roapolo sy ny fahafito amby roapolo. Vakina amin'ny anaran'ny Tompo. Fa raha tonga ny mpananatra izay irahako aminareo avy amin'ny iray dia ny fanahy ny fahamarinana izay mivoaka avy amin'ny iray dia izy no vavolombelona nambaray ary ianareo koa dia vavolombelona nambara satria ianareo efa teto amiko hatramin'ny voalohany. Hofaranatsika ao amin'ny asan'ny apôstôly. Asan'ny apôstôly toko faharoa ny andiny faefatra ambin'ny folo hatramin'ny andiny faha-raika amby roapolo. Asan'ny apôstôly toko faharoa ny andiny faefatra ambin'ny folo ka hatramin'ny andiny faha-raika amby roapolo. Fanitsanga ny Petera sy ny raika ambin'ny folo lahy ka nanandram-peo izy ka nanao tamin'ny hoe ry lehilahy Jiosy sy izay rehetra mony eto Jerosalema aoka ho fantatrareo zao ka ino ny teniko. Tsy mahamaraky ny hevitrareo tsy akory ireo fa voahora faty eo le andro zao ny andro. Fa izao ilay nampilazaina ny zela-paminany hoe ary amin'ny andro farany hoy Andriamanitra no andatsahako ny fanahiko amin'ny nofo rehetra ary ny zanakalahinareo sy ny zanaka vavinareo haminany ary ny zatovinareo ahita fahitana ary ilay andotrareo hanonofy ary ny mpanompoko na lahy na vavy dia andatsahako ny fanahiko amin'izany andro zany ka dia haminany izy. Ary anisy fahagaganany amin'ny lanitra ambony aho sy famantarana amin'ny tany ambany dia rasy afo ary zavo sefoka. Ny masoandro ampodina ho aiziny ary ny volana ho rà alohan'ny antongavany andron'i Jehovah dia ilay sady lehibe no malaza.
ary nazovona no antso ny anaran'i Jehova dia ho vonjena. Amen. Ray masino izay natsika ny afatr'Andriamanitra izay ampitondrain'ny mpanompony hoe ny docteur Irako Andriamasoa filohan'ny FJKM ataontsika ny hira vasivy amin'ny fitopolo amby zato andininy voalohany eo am-pitsanganana. Kangatakanareo hambeny zao tombavaka zao vavaka iombonantsika hivavaka isika. Ry Jesosy Kristy tompo sy mpamonjena io. Misaotra anao zay. Raha omenao fotoana ankehitriny. Mba hianona ny teninao. Ny fanahinao masina lieny. Zay tsarovanay manokana amin'izao pentekostra izao. Hanazava aminay ny teninao. Ary ny fanahinao masina lieny. Hampahery anay. Hankatoavanay zany teninao zany. Amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Arak'izany ravana malala dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy miarabanantsika amin'ny fifaliana tokoa na isika izay miara-mivavaka eto na isika izay manaraka izao fampombavahana izao amin'ny fahita lavitra manerana ny tany. Miarabantsika no ny antony lososony izay nambara teo am-piandohana andro lehibe ao anatin'ny fiainan'ny fiangonana ny andro pentekostra satria ny nilatsahany fanahy masina tamin'ireo apôstôly voalohany no manamarika ny fahaterahan'ny fiangonana kristianina. Azontsika atao zany ny fampiarava rehefa pentekostra ny andro manao hoe aravaina na hatratra ny tsingerinandro na hampiarahan'ny fiangonana. Andrany ny fampiaravantsika amin'ny fifaliana ny havana. Fa amin'ny fandamina no anatin'ny FJKM io ny andro toy izao ity alahady ity dia natokana ho alahady ny sekoly FJKM. Ka antony mahatonga antsika mianakavy eto ka nda ianareo zay manaraka ty fandarana ity amin'ny fahita lavitra dia tsy ho gaga ianareo raha ny mpianatra sy ny mpampianatra amin'ny sekoly FJKM miaraka manatontosa izao fanampom-vavahana izao. Ny teny zay tian'ny tompo ampahelezantsika ravana dia ao amin'ny Jaona toko fahadimy ambin'ny folo. Sokafy ary ny baibolitsika filazantsara araka ny Jaona toko fahadimy ambin'ny folo ka andininy anakiroa no menantsika dia nandininy fa enina amby sy nandininy fa fito amby zay mamarana izany Jaona toko fahadimy ambin'ny folo izany. Zay mahita dia miaraka miredona mafy tsara mamaky miaraka amiko amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe fa raha tonga ny mpananatra zay hirahako aminareo avy amin'ny ray dia ny fanahin'ny fahamarinana izay mivoaka avy amin'ny ray dia izy no vavolombelona hanambarahy ary ianareo koa dia vavolombelona hanambara satria ianareo efa teto amiko hatraminy voalohany. Amen. Ina no afatra ho antsika. Raha mitena hoe ho antsika ravana malala dia isika izy zay miaina zao pentekostra izao fa ho antsika koa fianakaviam-beany ny sekoly sy misehatra eo amin'ny lafiny fanabeazana eo anivon'ny FJKM. Ny afatra malala dia izao manao hoe maneke isika ho vavolombelona fahatelo. Maneke isika ho vavolombelona fahatelo.
afaka mamerina zany menareo mpianatra zao ahoana izy tenena mafy tsara maneke isika vavolombelona toinareo vavolombelona fahatelo ahoana raha mamaky tsara ny soratra masina tsika dia zao misy ny vavolombelona voalohany no fanahy masina io nambanan'i jesosy amin'ny tiny ny fahina am'roapolo fa raha tonga ny mpananatra zay irahako aminareo avy amin'ny ray dia ny fanahy ny fahamarinana zay mivoaka avy amin'ny ray dia izy no ho vavolombelona hanambara ny vavolombelona voalohany ny fanahy masina ny vavolombelona faharoa ny apôstôly io nambana midiny ny fito am'roapolo ary ianareo koa mantso ny apôstôly zay ndraisahan jesosy teo dia vavolombelona hanambara satria ianareo efa teto amiko hatramin'ny voalohany isika zany fahafify fahatelo isika ny voalohany fanahy masina ny faharoa ny apôstôly tsika tsy apôstôly saingy isika koa antsoina vavolombelona ary isika ny vavolombelona fahatelo tokony valiko ny avana malala mifanontania manao hoe ka toinona moa zany vavolombelona fahatelo zany rehefa mamaky tsara ny soratra masina tsika dia valiny telo nomeny ny soratra masina tsika ny valy voalohany dia zao isika zay vavolombelona fahatelo dia voalohany olony kristy ina voalohany ny faharoa isika zay vavolombelona fahatelo dia olony soratra masina ina faharoa ary fahatelo isika zay vavolombelona fahatelo olony vava inona fahatelo izy telo zany avenakely mandeha olony kristy olony soratra masina olony vava avenakely mandeha fara mafy tsara olony kristy nahoana moa zao nambarany jesosy eto ny fanahy masina dia manambarana izy manambarany kristy ny apôstôly dia manambarana izy manambarany kristy izany hoe na ny fanahy masina na ny apôstôly dia samy mampitodika antsika avokoa amin'izy amin'ny kristy ka ny tanjo ny fanambarana ataon'ny fanahy masina ny tanjo ny fanambarana ataon'ny apôstôly dia nitondra antsika ho olony kristy ary nitika zany olony kristy zany dia olona mino any kristy olona manaiky amin'ny kristy ho tompo sy mpamonjy raha lazaiko amin'ny voambolany jaona satria firazantsaraka ny jaona eto dia olona mandray any kristy venari amin'ilay jaona toko voalohany diny faroambifolo rehefa milaza jaona manao hoe fa izay rehetra nandray azy dia menikely tonga zanak'andriamanitra dia zay mino ny anarany raha mitodika eto amin'ny sekoly efizekemy zany sika liavana malala raha mitodika eto amin'ny sekoly efizekemy tsika ry mpampianatra malala ry mpanabe malalo ry mpianaikitra fanabeazana rehetra ianao dia antson'andriamanitra mba ho olony kristy mba ho marina ny fandraisana amin'ny kristy mba ho marina ny fahazonao antoka ny mahazanak'andriamanitra anao mba ho marina ny maha olona mino anao ary rehefa tena olony kristy ianao ny iraka mpanaovina anao eo anivon'ny sekoly efizekemy dia ny hitaona ny mpianatra ao hitaona ny ankizy ny tanora mpiazonao hoinona koa ho olony kristy koa izany rehefa namalala ny tanjony zay ambarany soratra masina amintsika maneke isika ho vavolombelona fahatelo ho olony kristy izany rehefana ny tanjona voalohany sy fototra ananganantsika ny sekoly fa raha tonga teto ny missionnaire ny zavatra zay namaky azy dia nanorona sekoly ary ny antony nanondrena ny sekoly dia tsy nitondra ny civilisation natandrefana fotsiny akory tsy zay ny tena voalohany fa ny hitoriana ny filazantsara hamabona ny malagasy ho an'ny kristy tsy mahazo mivoana amin'izany tsika matona andao ny fireneny ireo tanora kely mbola tena telo am'roapolo dimy am'roapolo taona tao abevana sy David Johnson niara-tany tandrazy akaky Madagasikara namoy ny fahatanorany rehetra sy ny filaminam-piaina ny tany Angletera nakaty amintsika ny hitondra olona ho an'ny kristy namaky azy ary isika koa amin'izay fanabeazana zay ataontsika maneke isika vavolombelona fahatelo zany hoe olony kristy zay voalohany ny faharoa olony inona izy olony soratra masina olony soratra masina ahoana moa ny fanambaran'ny apôstôly araka zay ambarana diny fa fito am'roapolo ambarana zao ianareo koa dia vavolombelona hanambara satria ianareo fa teto amiko hatramin'ny voalohany ny apôstôly no manambara ny amin'i Jesosy Kristy satria niara-ny aina tamin'i Jesosy rehefa nofidiny Jesosy Kristy iaraka aminy ka ny fanambaran'ny apôstôly no fototra iorena ny fiangonana ary fanambaran'ny apôstôly io dia ny soratra masina impelatanatsika ny soratra masina impelatanatsika
tsy maintsy miorona amin'ny soratra masinatsika tsy maintsy miaina ny soratra masinatsika raha va tsy nysoratra masina liorenantsika dia tsy miorona amin'ny fanambarany apôstôly tsonsika dia tsy vavolombelona intsony isika zany izy raha malala mamela ampatsiariko indray fa ny FJKM dia fiangonana nateraky ny réformation na fantsipivavahana tamin'ny taonjato fenambifolo tamin'ny taonjato fenambifolo dia nisy mpanisipivavahana samihafa fa izay nanovozantsika ny fantsipivavahana ianany FJKM ankehitriny dia lehilahy frantsay antsoina hoe Jean Calvin ny lova lehibe tsy amin'ny Jean Calvin ihany fa amin'ny mpanisipivavahana rehetra tamin'izany fotoana zany dia ny hoe ny soratra masina ary ny soratra masina ihany zay ny felona ta teorina moa hoe ny soratra masina ary ny soratra masina ihany ary ny soratra masina rehetra zany lorena ka tsy maintsy olo ny soratra masina isika tsy maintsy olo ny soratra masina isika raha mitodika eo amin'ny seritry ny fanabeazana FJKM tsika zavana malala dia amin'ny fifaliana lehibe mideratsika an'Andriamanitra amin'ny fifaliana lehibe mideratsika an'Andriamanitra no mitarian Jesosy Kristy sy ny fanahy masina antsika mba hanana ny antsoina hoe somaya ny somaya rehefa malala dia soratra masina iainana soratra masina iainana ka miala zany tsika tena nanova mihitsy miala tamin'ilay antsoina tany hoe fasoma fampianarana soratra masina anjara somaya ka tsy fampianarana fotsiny no nikendrentsika fa soratra masina toena mihitsy iainana ary zay olona ny soratra masina zany olona mahalala ny soratra masina zay ny tantsika rehefa mpianatra malala isany fitompona ndraikitra isany ary rano koa nytanjo ny tazanynareo anaka nareo mpianatra rehetra mba ho olony soratra masina ka dika hoe olony soratra masina mahay soratra masina ka tsy mitady ny boky ny Filemona nakaiky ny Exodosy mba hahay soratra masina isika fa tsy hoe mahay soratra masina fotsiny fa miaina izany soratra masina zany keo ka le kely ny tenin'Andriamanitra manjary manova ny fiainantsika hifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra miresaka an'izany aminareo dia mahatsiaro tantara kely zao boky kely efa ely zany tamin'ny andro ny fahatanorana nahitako an'izany boky kely zany te ilaza aminareo manao hoe sabidy ny maha olony soratra masina antsika anekena ny asany soratra masina anatin'ny fiainantsika hanova ny fiainantsika ho araka ny sitrapon'Andriamanitra tao Afrika Atsimo no nseho le tantara dia nisy missionnaire anankiray tonga zany tahaka ny teto Madagasikara dia nataony missionnaire moa zany saky manerana ny tany tamin'izany fotoana zany dia miazaka zany amin'ny fandikana ny soratra masina ho amin'ny tenin'ny olona izay teo amin'ny tany nanaovana ilay fitrinana fizantsara dia nadika le izy dia vita somantsara ary satria mbola tsy ampy ny printy tamin'izany fotoana zany teo amin'ny toerana nisy azy dia izao no natao ravina baiboly no nozaraina tamin'ny mpiambona fa tsy mbola misy baiboly feno ohatran'izao koa samy mahazo ravina baiboly dia ianao zany mba mahazo zao na toko faefatra ambin'ny folo io a dia sasany mba mahazo ny toko fahadimy ambin'ny folo dia sasany ndray mba mahazo ny toko fahina ambin'ny folo dia ohatran'izany natao indray andro nanatona nga missionnaire ty lehilahy anankiray afrikana tompotany nalahely dia nalahely mitarieny dia io le missionnaire taminy fa manino na ianao no malahelo azafady nga missionnaire fa tsy manana ravina baiboly tsony a fa naninona laniny alika koa le ravina missionnaire le ravina baiboly missionnaire ha io le missionnaire aza malahelo ianao fa omeko ravina baiboly vaovao dia hoe le rangamare azafady nga missionnaire tsy azonao le resaka fa tsy azo koa ahoana ny resaka izaho fa milaza minao fa omena ravina baiboly vaovao ianao raha lany alika ny ravina baibolinao dia hoe le rangamane ka izao izy io nga missionnaire izahay dia nanana alika ninan'io ravina baiboly io alikana io dia tena alika masika mihitsy mpiambina tanànanay hatramin'izay fa nanomboka tamin'ny fotoany ninan'ilay ravina baiboly ka amin'izany disy menaka dia nohan'ile alika l izy hatramin'ny ninan'ilay ravina baiboly manjary tsara valany alika tantara marina zany tamin'ny fotoana namakiko an'izany dia tena nieritreritra mihitsy aho hoe misaotra tompo fa mahery ny teninao fa mampieritreritra nefa misy olona mamaky baiboly tsy mety miova misy olona miainto teny tsy mety miova misy olona ampianarina soratra masina tsy mety miova ambakainy dia samy mieritreritsika ny tenin'Andriamanitra dia velona sy manova raha olona soratra masina isika
dia hovaina ny soratra masina andiaraka ny sitrapon'andriamanitra ary rano tantsika lavana marana tsy soratra masina ianara fa soratra masina iainana tsy soratra masina anatin'ny loha fa soratra masina ao am-po manentana ny finiavantsika rehetra hivelona araka ny sitrapon'andriamanitra ambarina toroteny koa hoe maneke isika ho vavolombelona fahatelo inavy ny toetra n'ilay vavolombelona fahatelo inona ilay voalohany teo olon Kristy inona ilay voalohany inona ilay faharombesako teo olon soratra masina ary inona fahatelo farany olon mivavaka na hoana moa ny olon mivavaka ambaran'i Jesosy Kristy fa ny fanahy masina ny vavolombelona voalohany izy zany no mampisy heriny ny fijoroana ho vavolombelona ataon'ny apôstôly rehefa tsy ny fanahy masina no miasa tao amin'ny apôstôly tsy afaka mijoro vavolombelona izy ireo fa zay koa raha tsy ny fanahy masina no miasa amin'ny toroteny toy zay vakitsika tao amin'ny asan'ny apôstôly teo nataon'ny apôstôly dia tsy misy heriny koa izany toroteny zany ny fanahy masina ihany ny tena loharano kely mahatonga ny fijoroan'ny vavolombelona apôstôly hisy hely atongatsika ho vavolombelona vaovao ny fampitanina pratika zao manao hoe ahoana ny mahatonga atsika hanina fifandraisana velona amin'ny fanahy masina ka handray ny heriny zany fanahy masina zany ny soratra masina dia mazava ao amin'ny asan'ny apôstôly toko voalohany 5:10 dia tantarain'ny soratra masina amintsika ny zavatra mitranga tamin'ireo apôstôly voalohany zao ny voasoratra ao amin'ny lalany tompo ireo rehetr'ireo ny raisaina naharitra ny vavaka raha te handray ny hery ny fanahy masinatsika mba tonga atsika ho vavolombelona mahery dia tokony olony inontsika olony vavaka izany ary tiako mampatsiaro atsika rehetra zay tsy mahalaritra ny tantara zany fa raha ny herinandro masina ihany ny tena nahazatra ny kristiana maro taloha nefijekema rehefa namaky anasiny apôstôly toko voalohany 10:10 dia nanapa-kevitra manao hoe andao isika hianatra ny kristiana voalohany ka miandry ny pentekoste ao anatin'ny vavaka ity herinandro ny fanahy masina ity dia teraka avy amin'izany tenin'andriamanitra zany tsy maintsy olo mivavaka isika fa rehefa mivavaka isika dia raisintsika lely ny fanahy masina talohan'ny tonga avy amin'ny pentekoste nisan'izany fa rehefa nilatsaka amin'ny pentekoste tonga amin'ny pentekoste nilatsaka ny fanahy masina miaina ny mpianatra mbola nivavaka ihany no nanoizan'ny apôstôly izany hery sy fijoroana izany ny asan'ny apôstôly toko faefatra 9:30 dia misy an'izao teny zao amin'ny narantompo ary rehefa nivavaka izy dia niovitrofotra ny trano zay ny angonany dia feno ny fanahy masina izy rehetra ka nitory ny tenin'andriamanitra tamin'ny fahasahina raha vakitsika tsara izany zao nivavaka ny apôstôly dia feno ny fanahy masina ny apôstôly dia nitory ny tenin'andriamanitra tamin'ny fahasahina ny apôstôly raha vakina avy any amin'ny farany izy nitory ny tenin'andriamanitra tamin'ny fahasahina ny apôstôly satria feno ny fanahy masina ny apôstôly ary feno ny fanahy masina satria nivavaka izy raha izy antson'andriamanitra tsika mpamolo mivavaka raha ny mpianatra malaresany zany tokony anaikitry ny sekoly rehetra no antony mahatonga atsika hitaiza ny sekolitsika ny fanagazana ataontsika ao anatin'izany mivavaka izany mivavaka isa-maraina ny sekoly efijekema rehetra ary tsy mivavaka isa-maraina fotsiny azy mivavaka sika amin'ny 20 mivavaka sika amin'ny ndray no miandry mivavaka sika milony iravany ary misy aza vavaka ataotsika milony taranja samihafa mivavaka sika isan-kerinandro iombonany sekoly iray manontolo ary mivavaka sika miombona any fiangonana misy atsika tsirana ihany amin'ny fotoana izay anatanteranatsika izany miaraka amin'ny fitandremana misy antsika mivavaka isika mba hiaina amin'ny mivavaka mba hifandray mandrakarivo amin'andriamanitra ka nampampianatra na mpiandrara na mpiandraikitra samihafa na ray aman-dreny ny mpianatra na mpianatra dia samy taomina avokoa mba olo-mivavaka zavatra tsy tokony hitranga mihitsy no hoe mpianatra amin'ny sekoly efijekema ka tsy mahay mivavaka mpianatra amin'ny sekoly efijekema ka tsy samy mivavaka mpianatra amin'ny sekoly efijekema ka tsy tia mivavaka tsy zavatra tokony hitranga mihitsy zany ary toy izany koa
ny mpampianatra amin'ny sekoly SJKM rehetra dia mpampianatra mahay mivavaka daholo, mpampianatra tia vavaka daholo, mpampianatra samy vavaka daholo, mpampianatra miaina mivavaka daholo. Izany ny tazony izay ampianantsika lavana malala fa ny mahavavolombelona fahatelo atsika mifandray amin'ny fanahy masina, miorina amin'ny soratra masina dia mitaky izany fiainam-bavaka izany. Eto mpamarana ary dia antsony ny tenin'Andriamanitra isika lavana malala ho iaho hoe manekehy isika ho vavolombelona fahatelo. Inona avy ny toetra telo ny vavolombelona fahatelo reo? Inona le voalohany? Tenena mafy raka izy? Inona faharoa? Inona fahatelo? Avela dia miteny mafy tsara daholo. Inona le voalohany? Faharoa? Inona fahatelo? Raha tratratsika zany dia avana malala dia ho sekoly afaka mamoko hatra olona ho vavolombelon'ny Kristy isika. Izany olona vavolombelon'ny Kristy zany dia olona voavonjy, ankizy tanora voavonjy, mpampianatra sy tompon'andraikitra voavonjy satria nandray ny Kristy ka tonga zanak'Andriamanitra. Ary tsy hoe voavonjy fotsiny fa olona hendry satria ny soratra masina dia mampahendry. Raha manana ny soratra masina isika mazava le vavaka natao teo atom-poko ny raketako ny teninao mba tsy antako aminao. Raha manana ny soratra masina isika tsy mibrioka mandeha amin'ny adalàna fa mandeha amin'ny lalan'ny fahendrena. Ka sady manana olona voavonjy isika, manana olona hely isika ary manana olona mahay satria ny fanahy masina dia fanaky ny fahendrena sy ny fahazavan-tsaina. Ny fahazavan-tsaina omeny ny fanahy masina antsika ananantsika taranaka mahay. Ary ina moa kendrentsika fa tsy zany. Raha manana mpianatra voavonjy isika, manana mpianatra kely isika, mpianatra mahay isika dia feno ny fikasan'Andriamanitra antony anaovantsika ny asa fanabeazana. Mandalo Pentekoste aloha ny avana malala, ianao koa no tian'Andriamanitra ho vavolombelona fahatelo. Maneke ianao vavolombelona fahatelo mba ho marina no maha-olon'ny Kristy anao. Ka tsy Pentekoste lalovana fotsiny fa fanahy masina raisiny ao anatin'ny fiainanao zany dia mba olon'ny soratra masina ianao, olon'ny vavaka ianao manao fiaingana vaovao androany amin'izao Pentekoste izao. Ary n'Andriamanitra ireny ny voninahitra. Amen. Vavaka isika rehefa sotranao zay Andriamanitra no ny teninao mampianatra anay fa tsy maintsy mijoro ho vavolombelonao zay, vavolombelona ampahirezina, vavolombelona tarihan'ny fanahy masina. Ampianary mandrakarivo zay Andriamanitra mba tenao mpanomponao manana fiainam-bavaka matanjaka, miaina ny soratra masina. Ary ampianary mandrakariva koa zay mba hankatoanao eo amin'ny fiainana iray manontolo ho tsara fiombonana aminao. Sotranao zay amin'ny teninao zay manabe anay, tehirizo hoe man'ny fahasoavanao zay kanefa tompo manoloanan'izany. Manana ny fetra anay zay, tsy tanteraka zay, mamindrafo aminay, mamelany elokay. Nohony amin'ny Jesosy Kristy ilay nanasaka ny ranoray mandeha tsy miverina teo amin'ny azo fijaliana ho fanavotana anay, ho famafana sy famelana ny elokay. Dia matoky zay Andriamanitra fa ianao hiaino ny vavakay sy ny fifonanay. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy nanaovanay izany vavaka izany. Amen. Hira fa 700
andininy voalohany sy faharoa ary indriny fa fitolo ataotsika amin'izany. Raiso amin'ny finoana sy ny fanantenana eo mpitsanganana ny teny famelan-keloka omeny ny tompo atsika. Dia ho fahafahaza-korany madio ianareo ka adio ny mba ho afaka amin'ny fahalotonareo rehetra sy ny sampinareo rehetra no anadiovako anareo. Ary omeko fo vaovao ianareo ary fanahy vaovao no ataoko anatinareo ary esoko amin'ny nofonareo ny fo vato ka omeko fo nofo ianareo. Ary ny fanahiky no ataoko anatinareo ka atonga anareo andeha araka ny lalako sy hitandrina ny fitsipiko ka anaraka azy. Ary honona any amin'ny tany izay omeko ny razanareo ianareo ka oloky ianareo ary izaho Andriamanitrareo. Amen. Voavelany elokareo amin'ny anaran'ny Tompo. Aleluia. Sambatra ny olona izay voavelany elo sy voasarona ny fahotana. Sambatra ny olona izay tsy sainy Jehova eloka ary tsy misy fitaka ny fanahy. Amen. Dia raha antsika manonona ny fanekemponona apostolika izay iraisantsika ny figonana masina manerana izao tontolo izao manao hoe mino an'Andriamanitra raitsy toa mpanao ny lanitra sy ny tany ary mino an' Jesosy Kristy zanak'ilay tokana tompontsika izay torotoroana tamin'ny fanahy masina nateraka Maria Virginy nijaly rananapaka Ponto Pilato nomboana tamin'ny hazo fijaliana matika nalefa nidina tany efisainantsika nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo niakatra ho any lanitra nipetraka kavan'Andriamanitra raitsy toa avy any avy ny tsara ny velona sy ny maty mino ny fanahy masina ny fiangonana masina manerana izao tontolo izao ny fiombona ny olona masina ny famelan-keloka ny fitsangana ny tena amin'ny maty ary ny fiainana mandrakizay. Petraksika ry havana. Zao dia hitsangana ny mpanompon'Andriamanitra no mivavaka fangatahana. Io manao mivavaka isika ry havana. Misaotranao izay Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina noho ny fahasoavanao sy ny famoram-ponao mahatratra izao andro Pentekosta izao zahay ary indrindra afaka mimomba avaka ankehitriny koa an'ny fanabeaza nivon'ny sekoly efitsikeny eto anivon'ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara.
koa ankehitriny ary izay ry tompo dia mangataka aminao mitalamo aminao ny iasany fanahinao masina ataonivon'ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara amin'ny kristianina tsirairay avy amin'ny mpitondra fivavahana sy ny mpitantana isa-pitandremana sy synodam-paritany indrindra ny aty amin'ny foibe izay tarihiny filoha sy ny mpiandraikitra foibe ary barao mpiara-miasa aminy dia iasao ny fiangonanao tompo mba ho tena vonto ny fanahinao masina tokoa ka handray fanapahan-kevitra hifanaraka amin'ny sitraponao ary hanana fahasahina hitory marina ny filazantsaranao ary indrindra hanana fahasahina hijoro ho vavolombelonao eto amin'ity firenena izay ametrahanao ny fiangonanao ity ary tario ihany koa miezaka rehetra izay ataony izany fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara izany mba hataona olona maro ho amin'ny fanjakanao dia mitondra mavaka koa izay tompo ny amin'ny fiomanana sy ny fiatrehana ny synodam lehibe izay karakarainy ny fiangonana ary mba handraisana ny fanapahan-kevitra araka ny fitarihan'ny fanahinao masina izany mba hatonga ny fiangonanao ho tena fahazavana sy fanasina tokoa eto anivon'ity firenena sy izao tontolo izao izay misy anay ity mitondra mavaka koa izay ny tompo ny sekoly efijekema sy ny asa rehetra izay atao ao ny mpitantana rehetra izay tarihiny toniany departementany sekoly sy mpikambana ho foibe fitondran-tsekoly ny tareparitra sy ny mpiara-miasa aminy rehetra ny tare-tsekoly sy ny mpampianatra sy ny mpandraraha rehetra ary ireo ray aman-dreny izay miombonantoka amin'ny sekoly sy ireo mpiara-mombonantoka maro samihafa izay miara-miasa sy miara-mentana amin'ny fanabeazana anivon'izany sekoly efijekema izany dia taio tompo ny ezaka rehetra izay atao mba hitondra fandrosoana ho an'ny mpianatra rehetra izay mianatra eto anivon'izany sekoly efijekema izany ka mba azo fanabeazana sahazy izy ireo ka ho endry ho vavolombelon'i Jesosy Kristy ary ahazo sy anana fahalalana ho ety miaina eto amin'ity tany izay ametrahanao azy ireo ity dia taio ary tompo ireo ezaka rehetra sy tetikasa rehetra izay atao eo anivon'izany sekoly efijekema izany mba hizotra sy handeha araka ny sitraponao ka hitondra soa ho andreo madinika ao izay beaza ato anivon'izany sekoly efijekema izany dia mitondra mavaka koa izay ry tompo ho amin'ny asa fanabeazana rehetra izay atao ato anivon'ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara mba ho fikarakarana ny tanora any amin'ny sampana sy sampanasa ary asa rehetra ato anivon'izany fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara izany ka tena ataona sy hatarika ny tanora ho ao amin'i Jesosy Kristy tompo mba handraisana izy ireo amin'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainany hananany ny fiainana mandrakizay dia taio ny ezaka rehetra atao any amin'ireny sampana tsirairay avy ireny ry tompo mba tena hitondra soa tokoa ho amin'ny fanabeazana eto amin'ity firenena izay misy anay ity dia mitondra mavaka koa izay ry tompo izao firenena izao angatahanay aminao ny iasany fanahinao masina feno ao anivon'ireo mpitondra fanjakana sy mpanao politika mba hijerevan'izy ireo izay tena asoa sy hampandroso ity firenena ity ary indrindra mba hijerevan'izy ireo izay asoa ny tanora hampandroso ny tanora eto amin'izao firenena izao satria izy ireo no avy n'izany firenena izany dia misaotranao izay ry tompo raha afaka nitanina taminao tamin'ity andro anio ity ka sitraka indrindra manakamana izany vavaka izany amin'ilay efa nampianarinao anay manao hoe rainay misy any an-danitra masina ny fanjakana misy sitraponao etyapahakahakiny an-danitra ianay misy amina sahaza aminay mamelana nyhevitra tahaka mamelana izay hevitra taminay aza mitondranay amin'ny fakapanao fa manafahanay amin'ny ratsy ao fanjakana sy ny hevitra ary voninahitra mandrakizay ireo soa amin'ny asan'ny fiangonana isika ry havana zao dia tonga fotoantsika ndrenesantsika ny afatry ny foibe fitondran-tsekoly izay oentin'ny tale nasionaly ny tonian'ny departemental sekoly efijekema raha matora mpitondranaivo tomoina ho aminareo mandrakariva ny fahasoavana amin'i Jesosy Kristy tompontsika amen isaoran'Andriamanitra ry havana ny amin'ny fitantana ny fiainan'ny sekoly efijekema hatramin'izay ka hatramin'izao
Isaorina ireo mpiara-miasa rehetra na lavorary atrandro eo asa fanabeazana teny anivon'ny sekoly tsirairay ka nahazahoana ireo vokatra tsara rehetra ho fanehoana ny fahatsaran'Andriamanitra miasa eo anivon'ny sekoly. Maro ireo ezaka ny tanterahana na teto anivon'ny foibe fitondran-tsekoly na ny fiarom-piadipam-pianarana ary ny teo anivon'ny FKS tamin'ny alalan'ireo fanofanana, fanaovana tantsoroka samihafa, fanatsarana na fananganana fotodrafitrasy, fampitaovana, fampiainana ny soratra masina amin'ny alalan'ny fampiasana ny boky soratra masina iainana, ny fanatsarana ny fomba fitantanana eny anivon'ny sekoly, ny fanatanterahana ny sekoly maitso. Tolorana fisaorana manokana ireo mpiombonantoka mivantana aty amin'ny foibe fitondran-tsekoly toy ny département missionnaire suisse, ny TOF, ny MMN, ny PCUSA, ny CBM amin'ny alalan'ny tetikasa mahay, ny FASEP ary ireo mpiara-miasa mivantana eny anivon'ny sekoly FJKM. Asongadinay manokana etona ny fisaorana ny synodam-paritany, ny fitandremana tsirairay na manana sekoly na tsia amin'ny fanohananareo ny asa tanteran'ny sekoly sy ny fiahinareo azy ireny manokana irariana iatrany ary ny itohizany zany satria any fiangonana ny sekoly, indrindra ny fanatanterahana izao alady nasionaly izao sy ny fiombonana amin'izany. Misaotra ny tompo mandrakariva isika fa efa miasa ny sefampa na ny sekoly fa ny manana mpampianatra na ny any merimandroso na fiaonana efa mamaraparina ny fiofanana ireo andiany voalohany ary roso amin'ny fandraisana ireo mpiofana vaovao isika ny oktobra 2024. Isaorina manokana ihany koa ny komity ny kitampiombonan'ny sekoly ny amin'ny ezaka fanohanana sy fitsinjovana ireo mpampianatra sy ny mpandrarà, ny tale sy ny taleparitra eo anivon'ny sekoly FJKM. Misaotra ny tompo isika fa tanteraka soamatsara ny zaikabe fahavalo ho an'ny sekoly FJKM izay nitanterahana tany Mahajanga izay namaritra indray ny vina sy ireo tanjom-panabeazana samihafa ho fampandrosoana ny sekoly FJKM. Ary nasongadina tamin'izany ihany koa fa ny sekoly FJKM manomboka izao dia hiatrika ny fiovan'ny toetrandro sy ny firisoana bebe kokoa amin'ny fanantoloana mba hivelaran'ireo mpianatra izay beazina ao aminy. Miezaka hatrany sika riavana ny amin'ny fanatsarana ny sekoly FJKM ka ho sekoly FJKM manintona sy mahatamana, ho sekoly FJKM manana mpiara-miasa resy lahatra ny filazantsara ny Jesosy Kristy sy ampitraikefa, ho sekoly FJKM manana tolotra miavaka ho andreo zaza sy tanora beazina ao aminy, sekoly FJKM tsara fitantanana amin'ny lafin-drehetra no sady marina. Amporisihana ny sekoly ny amin'ny fandraisana ireo mpampianatra navoakantsika teny amin'ny IFRP FJKM fa sady voahofatsika izy ireny no manana ireo traikefa hampandrosoana ny sekolitsika. Farany mampahery manokana ireo zandry, zanaka, tanoratsika izay hiatrika ireo fanadinana samihafa ara-panjakana. An'olon-tsaina nareo mandrakariva Jesosy soky. Ny voninahitra dia ho an'Andriamanitra irery ihany. Tenjato din voalohany sy faharoa dia ny ray aman-drenitsika ny dokotera Irikondriamasoa Mitandrina filohan'ny fiangonana Jesosy Kristy eto Madagasikara no ametraka ny tsodrano amintsika. Yeah.
version finoana ho anao ary zao tsodrana tolotra amin'ny anaran'ny tompo izao ka ho aminao anie ny fiadana ho aminao anie ny fitiavana mba amin'ny finoana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy to ny fahasoavana ndraiky ho aminao ianao zay pian Jesosy Kristy tompontsika amin'ny fitiavana tsy mety revona amen mipetrary dia mivavah mangina isika mivavah mangina ka apetrao tsara eo amin'ny tompo ny fiainanao na olon-dehibe ianao na tanora ianao na ankizy ianao mba olo Kristy tokoa ianao mba olo soratra masina tokoa ianao mba olo mivavaka tokoa ianao dia ho an'Andriamanitra ireny mivoninahitra amin'ny anarany